ke ya rehefa to candidat natateto filoham-pirenena midika inona aminao izay fahatongavana filoham-pirenena dia masina zay miaraka fototrafitra maromaro amiko manokana moa zany dia amin'ny maha-candidat nafa dia afalina no andraisako an'ireo hoe fahatongavana filoham-pirenena satria midika fitiavana ny tamatavy midika hoe fitiavana izay ampandroso ny tamatavy amin'ny ankapobeny zany satria tsika raha nahita dia fotodrafitrasa maro nyzany filoham-pirenena natao teto nanomboka tany amin'ny lamairie zany ny EPP manara-penitra nopitary manara-penitra ny EPP manara-penitra tsiry moa zany izay nitokanana omaly entiny ilazana hoe ary nambarany mazava-be fa voalohany ny EPP manara-penitra era Madagasikara iny EPP manara-penitra tsiry mazava manaraka an'izany koa natao alina ozy izy ny filoham-pirenena ny match atao amin'ny stade entina anapolifona fa afaka mazaka match international zany stadium zay zavatra zay zany zavatra lehibe ho any tamatavy hoe tamatavy tsy voatery hiakatra ny Antananarivo rehefa misy match international fa afaka zany tsika io mangataka match international atao ty tamatavy zavatra lehibe zany zay amiko zany fandalovan'ny filoham-pirenena taratra sahady taratra ny fampandrosoana zay ho isy eto amin'ity tanàna tamatavy ity zany hoe isika tamatavy zany raha mahaigny safidy tsika amin'ny fifidianana amin'ny 27 novembre io mazava be fa dia ho avy ny fampandrosoana eto maro ny etaeta ny vahoaka eto ary ny filoham-pirenena sy ny tenako manokana izay mijoro eto dia vonina maly andreo izay etaetany mponina amin'ny ankapobeny zay ngamba ny hoe metiko amalina izay fanontaniana voalohany zay dika zay fa hoe etaeta amin'ny vahoaka tomasina zay entinao dia afaka vavy hatrany eo ny fitonam-panjakana raha tafapetraka eo ny atreto aloha na mbola candidat tsotra raha ny tenako mbola tsy be ny tanàna akory dia efa nitaraina amin'ny resaka lalana ary herinandro angamizay no nanomboka fanamboarana io lalana rehetra zay simba eto tamatavy manaprofo zany fa candidat ny RD ny tenako eno ny fitondram-panjakana any ambony maro taraina zay natao vo nanomboka candidat nandrotsaka tonga ny taratasy nazahoako milatsaka dia nitaraina resaka fahazavana ny mponina teto nampitaiko zany 4000 nisany ampolina zay zana paritaka manerana ny tamatavy ary efa misy reo sitraka n'izany entiko ilazana hoe zay zavatra mba resan'ny vahoaka miaino ny tenako ary mampita n'izany amin'ny ambaratonga isatsokajiny anisan'izany ihany koa ny resaka fako taraina foantsika tamatavy fa tsy afaka ny fako nitaraintsika fa mivangongo ny loto isan-karazany voavaly tsara mihitsy omaly tsika rehetra nahita fa camion 10 eny camion 10 no natolotra ho an'ny tamatavy entina nadiovana ny tanàna tamatavy ary sangisanga filoham-pirenena aloha hoe raha mbola zao koa nareo nitaraina hoe mbola feno fako mivangongo efa zavatra hafa zay ozy izy candidat mpifaninana taminao nanotrona natao ihany koa midika iny zay fahitana amiko manokana za zany tsy mijery zay candidat mpifaninana amiko fa ny zavatra fantatro fotsiny dia nentiny filoham-pirenena ny tenako nitetan'ireo fotodrafitrasa zay rehetrarehetra napetrany teto ary teo ampisakafoanana moa zahay ny atoandro sy ny ariva dia nyresaka betsaka izy nanazava amin'ny tsipriny hoe anisan'ny zavatra nitondrako anao nijery an'ireny ozy izy satria raha atao amin'ny EPP tsiritsika ozy izy dia jerevinao fa nijereko hatramin'ny détail madinika hatramin'ny finition ny zavatra rehetrarehetra atao za ozy izy rehefa manao zavatra dia zavatra maharitra mateza zay no mahatonga le hoe manara-penitra resaka ny ray aman-dreny sy zanaka no fanaovanay nandritra ny ora maro akoatra nyreny fitsidiana zay hitanareo reny dia teo mbola maro ny projet zay eritreretiny atao no resany tao ihany koa ozy izy hoe satria za moa nitaraina hoe andeha matofoloha betsaka ny tanora tsy mananasy eto betsaka ny tsy anasa dia aza matahotra ozy izy fa zao anangana orinasa zay amin'ny heritaona amin'ny taona ho avy io izy izy ametraka le cimenterie eto zany orinasa manao simenitra zay izy ny teny gasy ary izy ihany koa izy izy anangana orinasa ngezabe eto izy usine ngezabe énergie à gaz zay azahoantsika herinaratra 150 mégawatt moa ny resano maly io 150 mégawatt io izy izy dia tsy ho lany tamatavy rery fa raha lany anareto tamatavy dia eo amin'ny 50 mahery eo ny
lanonareo fa ny ambiny moa zany azotsika hozaraina amin'ny faritra hafa ny raha vao mazava be ozy izy a raha vao une fois ianao ka manana mora ny énergie mora ny vidiny herinaratra dikan'izay a mazoto ny mpampiasa vola mazoto ireo orinasa madinika salantsalana na reny mpanao soudure reny nareo le mpanao volo ny vehivavy mpanao volo zany a sy ny sisa miena zao izy ny kohana production na zavatra anankiray mazava be tsy maintsy misy asa miforona ao anatin' zany zavatra rehetrarehetra zany zay zao ny anisan'ny zavatra ny fampiresana tamin'ny filoam-pirenena ihany koa akoatra ny reny fitokanana zay hitatsika rehetrarehetra reny dia mahafaly mahavelom-bolo fa ny zavatra mazava be fotsiny zany hoe raha toaka ny candidat zay solony tena eto ny candidat numéro 1 sy ireo mpanolotsaina azadino fa ny mpanolotsaina tompoko dia tsy maintsy vidina satria manino raha toka candidat rery no lany ho be ny tanàna dia tsy misy dikany zany raha no nararaka andamosy ngisa tsy izy varany fo atao zany hoe raha vao tsy mifidy ny candidat numéro 1 ao anatin'ny listeny mpanolotsaina zany sika tsy anana ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra tsy ny be ny tanàna no manapa-kevitra fa mitondra ny projet de société projet de développement commune urbaine tamataviny azoko atao fa kosa tsy maintsy ny mpanolotsaina no tompo-teny farany raha vao tsy pahandry zareo zany ny programme zay hoentina raha toka sanatry ny vava mpanolotsaina avy any amin'ny candidat hafa zany no ao a tsy misy ninina ho vita mihitsy eo ka eto dia manentana antsika rehetrarehetra raha isafidy fampandrosoana itsika raha safidy hiaraka amin'ny filoam-pirenena isika raha safidy an'izany hoe tamatavy mba androso zany sika numéro 1 ny candidat zay tenako nijoro eto aminareo a numéro 1 ihany koa ny conseiller mazava be zany fa fotoana zao isafidiana tamatavy hoe androso ve tsika sa hovarina olany andro ao anatiny zany adila politika isan-karazany zany a fa ny zanatsika mitombo ny taonany ny taonatsika efa miaantitra itsika tsy janona eto tanora mandrakizay a fa lera zao a mba aleotsika hitodika amin'ity tanàna ty ty tamatavy ty ane manana opportunité be deaibe na amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny ataotsika hoe manana ireo ranomasina ngeza be eo tsika manana tsisy tsy ananatsika eto fa kosa ny finiavana ny toetsaitsika mila miova isika zany a amin'ny 27 novembre dia fanapaha-kevitra lehibe hoe hitsinjo no avontsika ve tsika saijanona am'izao loto sy fako manerana an'izao tamatavy zao a anjaratsika mandinika sy mieritreritra zay zavatra olazaiko zay ngamony